Fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Atolotry ny radio Don Bosco anareo anio, ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Ratsanaenina. Nosoratany Vahatrana Saina. Ovelomin'ny Rakoto, Vantsoa, Onymianjanirina, Niravo ary Oly. Nandrefeo sy nanatotosa, Tovra Zanamamonjy sy Olosoa. Ahoana ny ato ry Liza? Ay daholo mampiasa ny fitaovana. Anga hita re raha matokely a. Mba nataoko arak'izay nanronao azy fotsiny ko. Hitanao amin'izao. Aiza ho aiza zao misy tsy mety. Tsy mahita. Ainao mora mahay zavatra. Enao koa tia manao an'izay mahamenatra raha matokely ko. Marina izany ka tandremana tsara izy mba tsy ho simba. Fa ny zava-dehibe dia ny fahadiovana ry Liza. Atsao mandrakariva mba hasalamatsika. Eny tompoko. Aza matahotra fa efa mitandrina mihitsy ahy. Tsara fa toiso. Misaotra indrindra raha matokely fa tena nahaizako zavatra maro mihitsy ianao. Tsy misy tokony isorana izany e. Ary avelao aloha io hena tetehinao io fa jereo izay zavatra natao anaty lafaoro ao sao dia may. Aza variana loatra amin'ny zavatra ray e. Eny tokoa. Ka nanao ahoana? Tonga amin'ny ilana azy tsara ka. Lova! Ahoana ki? Tsy mipapa sy maman? Ay, ho avy a? Ay, dia atao vaingana koa ny sakafon'ny Liza sao dia ho tareo papanay. Eny retsy a, efa kely sisy e. Mba mora nahandro kosa kindriry Liza. Aiza koa rery madama. Tsy tsara lavitra noho ny sakafo andrahoany rovo zany ka no... Eny e, fa nga kosa mondry dia avita hitovy amin'ny asahady ka mba efa niezaka fotsiny. Toy izy hatrany aky a. Eny tompoko. Sady za koa mboleto e. Vonina noranao foana ry Liza. Aza mana? Misaotra indrindra raha matokely. Dia Liza zany raha matobe ve? Manina koa zao raha tsy asiana an'izany raha matokely izany. Hitako. Aza asiana an'izany tokoa Liza fa dia mampiselanelana be aminareo ny izany. Atso fotsiny hoe rovo asiravo re dia vita e. Eny ary tompoko. Aza fady fa tsy fantatriko. Fa ono ary Liza. Ahoana tompoko? Masoty ara-tsakatsakana aminay fe ianao amin'ilay andidy patekoty. Andro inona moa zany? Ka efa hoe ilay andidy patekoty koa dia mbola inona indray hony? Alatsinain'ny patekoty zany. Aiza. Dia ho aiza moa zany? Andeha tsangatsangana sika e. Faiza tokoa ary maman no ale? Mbola tsy fantatro e. Antanio andrainareo fa izy ny tompona andraikitra amin'izany. Dia ahoana izany ry papa? Tsy aleo kosa ve mba atao surprise ravo a. Aiza ho aiza moa zany toerana surprise zany Ramsy. Ka mbola tsy tenenina rery Liza. Samy fotsiny mamina vinany an-tsainy ihany e. Ay ve. Raha azoko tsara zany dia efa nahito papa. Efa ela ny nijery an'izany. Hoe milay kosa zany a. Merci papa.
Mandeha maraina sika dia mialaka dia miverina riva. Dia za koa very madama mba anisany. Ie, ianao neny mahadimy antsika koa e. Sa tsy mazoto Liza? Mazoto ve moa tsy azoto ry madama fa za ho mieritreritra hoe tsy aleo ve za mijanona e. Mandinika an'le raha ataoko avy any mantsy dia ohatran ankivy be ihanyko. Tsy aleo ve mba hanomana ny sakafo vatanareo ato an-trano sa? Hevitra mety tokoa ny Aliza ary maman aleo izy hijanona iandry trano sy karakara ny sakafotsika. Tsy mampaninona andriva ve nefa izany e? Eny tokoa. Tsy maninona re madamo, ataoko efa zatra an'izany tany aminayko. Eny ary aleo izay no atao. Fety tia ny andro, lasa izy efa mianaka. Za rery no atao amin'ity trano be ty. Azy ny azy fa za koa mba hanao izay ho afako atoko. Andeha anisy hijery tele ela be aloha dia tsy sakafo mihitsy raha tsy efa tena noana. Amin'izay mba malamy be dia be. Sambatra kely aloha ndrihany io ry Liza. Any amin'ny 2 ora tolakandro any aho vao mandeha miantsena. Mety izay ka. Mba manao ahoana ary izay ny any an-tanàna amin'izao fety izao. Minao fa manao vary ny ankamaroany. Andeha mba hanao akanjo vaovao koa Alice. Le jupe tralala amin'ny fideny rovino anaovako. Dia mba asiako kiraro boty miaraka amin'ny balava. Serkiala Alizy. Mahafinaritra ery ny fiainana. Nefa mialohan'ny andehanako isolo akanjo nahoana aloha raha mamangilako sy kely anandratsira. Mety izay ka. Isa mahita sao mba niova ho azy tato ny siran'ireto sakafoko reto. Ihany ty fa leo fenona ny sotro na anandrana fotsiny aza. Toa izany ihany moa ny tsiron'ilay tamin'ny maraina inyko. Tsy tadidiko marina. Aleo andramana indray mandeha sao tsy tsapako tsara. Tadidiko ihany ka. Mety izay tokoa ve? Farandrangaha. Izay le izy. Tsy ratsy kosa le toerana ry papa e. Tena tsy noeritreretiko mihitsy. Bravo fa maninona fa ahoana kia? Noeritreretako azy ange hoe villa be. Aika ohatr'izao. Fa mba ahoana ho any nahita papa an'ity e? Ay ve, ka izao kia. Nijanona kely teto izay sy ny directeur arivo dia izay no nahitako azy. Tsy maintsy mbola iverenako aty ho aho tamin'izany. Dia izao tanteraka izao. Ary rovasineno atao manginginy fa maninona e. Fa tsy tianareo nga? Aiza koa dia hoe tsy tia fa variana amin'ireto voary manodidina antsika reto za. Tontolo hafa mihitsy ny tsapako sy iainako. Za indray ny ahita ohatr'izao. Sa ahoana ry maman? Eno retsy. Mba hagaga ny nahitany baran'izao toeran'izao ako. Hitako. Na roa retiko. Mbola hita tsara noho izao ary sika isaky mitsangatsangana paty compte rehefa manan-karena ihany koa e. Zany fa iza koa ny lazan'ny papa fa mahandro tsika. Mbola mahandro tsika anaka raha ohatra ka mitaha amin'ny directeur arivo. Izy manana orinasa. Tsika nefa anaka tsy manana ko. Papa koa zany mba mampimetsy. Aiza no hitovizana amin'ny tonton rivo? Dia tsisy mihitsy zandry papa. Aiza no alalanao izay avoakan'ny pitso rova. Asiana foana anaka ny fanantenana eo amin'ny fiainana. Marina ihany aloha izay e. Si avy aloha ho zany resaka tsy misy dikan'izany fa mitsangatsangana aloha izao e. Inona no ataontsika? Ndao andehandeha. Marina tokoa izany. Dia aiza ary no aleka hiana varatra sa hiana atsimo sa? Tiako izao dia any andrefana. Nefa ny any hiana varatra. Dia ahoana azy izany? Dia aiza no alefa nareo amin'ny rahavaviko reto tao manahiranako? Zaho ary za rehefa fidy amin'ny rova
andao hoanina le andray kosa neny tsy manaiky an'izany ko samy manantiany andoro papa mba any avaratra ka ianao koa ravy de efa mianta loatra ka zao natao ary mizara roa tsika rova miaraka amin'ny mama ravy miaraka amin'ny papa sa ahoana zay tsy olana mihitsy ka am'izay mba samy mahita zay tiany idio tsara ny fiara alohan'ny andehananareo zay tonga de lasa andao andeha rova andao ary ny masotoa papa sy ravo tokoa nareo fa misy ry mama midrivotra ty anaty ala ty zany mihitsy ka raha misy rano angamba amin'izao toeran'izao de inoko marimarina fa sady adio ny glasy hita ho akiko engane mba ho sendra ansika sady zazany mangetaheta mama janona kely angelo fa hoana iloy tsara fa misy zavatra misasasasana ambadika an'izany eny tokoa inona fa tsy le rano voan'olo resantsika teo zany andrasindry vetivety fa ho jereko ainganary mama fa andrasako eto aiza adetia tsy mety izy zany toreny rano be fontseo aneny andriamanitra irovo zany aleo iverina aningana aloha nakaiza ny zanako rova aiza ianao andriamanitra ampio hafa veriny ny zanako rova menja fa ahoany ary izy rova sy nangalatra ny zanako robary nangalatra ahoany very mitonilo ianao tsy ahita-javatra mihitsy io ranomaso io fa mitoni aloha fangaro nareo tsy niaraka tena kaiza tampoka teo izy ka nasaiko ny andry ateto re izy fa nijery rano tasy ambadika tasy avaina nandreny fleonika tokana very arobary maty any zanako mitonio aloha ianao tena manao anjoanjo koa nge nareo zany ry menjy zazakely ve nao vererery am'izao toeran'izao mandeana lovondreo raha fa aleo hitady asika angeny anao sao de laso koa izy efa fito arivo zao nefa mbola tsy tonga foana ry rofa nahafinaritra nga nyfetany tsy nahatsiaro fidiana ry zareo ny sakafo arivanay nefa mba vitako aloha miandro ny fahatongavan'izy ireo dia atobla nzay kosa nkano aleo voainaingana sao iandry elo reny ka anahirana oji to tsy misy nizaniza kory re ato mandrebirebi koa izy zany marina tsy lamboto sendrana andalo indray ngamba le teo aleo idina de any an-trano any miandry andry zareo fa mangatsika fa ahoana koa ary zany andro zany mivadika tampoka teo andrikako eo fa izy io andavarangana io za ve masoko mandro roa ohatra hitany amarina de ahoana irosa emotra fa izy ary io taiza koa ny dirany io tao jere vo nefa mijery aty amiko izy izy ary re io razako maizimaizina koa moa ny andro de tsy tazana tsara za fa tonga kosa zareo ka misaotra an'Andriamanitra nanahoana ny fetany to tsy misy miteny daholo nareo nahoana no ariva be de nakaizy rova zafadoza ny tany ry Liza raha napozina naleo tsy nietsika tatotra fa ahoana madama very rova ry Liza tsy
tsy tanaisena le. Ahoana tsara hoe madama? Indray ianao romenja, indray ianao arary amin'ny ranomasina io ianao fa dia mba miteny anao azay. Mbola miala nenina ny tsika izao e. Eny mivava mafy fa tsy maintsy hita izy. Fa tsy tahoana aloha fa tsy azoko e. Nisy nangalatra izy ry Lisa. Andre Nesto, dia iza indray zany no anoro ato an-trano? Mangina koa ianao e. Rehefa tsy haindra ranao dia miala. Azafady ary re ramatoa kely fa tsy teny intsony mba loza koa za marina koa. Mahazo tonareo fa voky ahy. Ahorony ry Lisa fa voky koa izay Eny re madama. Andao andeha kiry ravo sa mbola nondry? Voky ary mama malahelo androva. Okizay retsy mbola hitantsika foana izy fa za malahelo. Tsangana teoko iny zanako tsangana. Tena mba enjana koa za marina. Verony ka rova. Zany raha nisy nahinan-kany nisy telo mianaka. Na za koa aza moko. Dia ariana daholo zany reto sakafo be dia be reto. Alora nga taoma miaraka amin'ny lovia makany an-dakozia aloha. Dia mba hiala sasatra koa. Efa alina loatra zao. Tena kaiza tokoa ary moa zany le kiala rovy. Atao eto fotsiny aloha dia avy eo miaraka sasana izy rehetra. Aleo mitandrina tsara sao dia mafy lovian'olona eto. Sady rova piaro aty tsy hita. Ojy, fa iza koa nandamany reto tato? Tsaroko tsara mantsy fa miparitakeran'ny latabatra reto lovia reto rehefa niala teto mba mahagaga koa zany. Tsara koa aza ve, aleo tonga dia tom. Mba misy telopolo indray mitoraka iny. Ohatray arangaty to efa voasasa koa le raha teriko teo reny efa ohatray iza zany nanasa azy teo. Misy olona zany ato. Dia aiza? Hafahafa zao ka. Tena mba marina raha hijanona ato. Idiko ny trano dia iny any lasa. Bedindry madama anio fa tara ny sakafo maraina. Mbola nasandreo lo vitsivitako aloha mantsy fa aleo mandeha aingany. Tsy nampianao koa reny zava-niseho reny Oay le retsy. Lama tsy misy toy izany ato an-dakozia. Vita sasa daholo ny lovia rehefa mitokona koa ny sakafo. Fa ahoana ary zao sa ve iravo ny fo maraina tato dia sanatria ve? Aza hitako zay vao tena ho voaroka. Ao arehatra daholo aloha ny jiro mbola mazava ratsy koa mantsy ny androko. Zay. Ary ahoana fa toa misy dian'olona mivizivizy reny? Fa tsy andrekakeo enona ny ratsany. Neniko sa to ilany ihany fa tsy misy ilany. Olona sampona loza. Misy olona any ambavahady an'izany fa aleo voaina. Fanina tanteraka maizina amiko ny tany aman-danitra. Finina daholo ary ny dikan'ireny. Nanao inona ty vao maraina ary mipiara-miasa amin'irano sebary iny dia amonjy ny rahako. Sany avokoa ka hita isana saina.
ahoana ny fahazoanao andrinona izay ny tale teo reny? Ka zahay mihitsy zao ny mahasangany anahy etoka. Tena tsy mazava amiko ny nahitany an'ireto akanjony rovo reto ka marina moromenja. Za koa aza mba manontany tenako. Tena lasa ny saiko. Sao dia mba misy zavatra iraisanareo tsokombakomba koa zary. Menja, feno fe adaly. Mba alefaso lavitra ny saina fa aza manao fijery apotomoto ohatran'izany kosa ianao ka. Ka ahoana fotsiny ary? Miteny aminao aza ry bary a. Tsy ataoko vita moro raha sanatria ka misy idiranao a. Menja. Efa 520 taona ve zay nivaditsika? Hatramin'izay tsika mifampatoko foana ka nahoana ianao dia mivadika indray ety aoriana ka. Sady verinao fa tsy mba marary akoa ny tsy fahitako anjanako aminao. Mampalahelo azy zany ka. Zafady ary. Matoky ianao a. Ao fafako ny ranomasinao. Tena miaratsiny aminao ka. Ataovy ihany raha mbola tianao ny hahafaty tampoka marina moa. Ka moa izay mifona. Dia ahoana ny atao ry bary a. Efa maty anke izany ny zanantsika raha ny fahazoaka. Menja, tsy manaika an'izao tena tsy manaika. Novonon'ilay rivotsy vaniny iny ny zanako hitako ange reny fanambatambazana vola nataony any zanako reny mody hoe gote nefa zavatra hafa mihitsy eka ny tanjony. Tsy miala amilay le tale tsy vaniny iny, tena tsy vanina ka lahy mihitsy zao ny namono ny zanako zay ihany. Tsy afeniko anao koa aloha fa vao nanome andreo akanjo ireo izy dia efa ratsy ny saiko Zay ny amin'ny fantatro Menja, iny namono ny zanantsika, tena tsy vaniny iny. Efa zany tsy mba nana ny lehibe kibo iny taranaka dia mbola ataony ihany. Nomany ianao dia andao any amin'ny polisy ka. Any anaty fiara miandry anao dia ento ireo akanjo ireo atao porofo haingana ianao. Fanakaisy papa sy mamory izy. Fa to tsy ampiko. Lasa mivoaka ny izy roko. Zaiko na andeha hoaiza na andeha hoaizako. Dia tsy ny sakafo maraina akory izany. Fa efa niteneniko fa tsy nety. Samy tezitra sy nalahelo izany na i Ramse na madama dia tsy haiko hoe tonga nanao inona tao koa le Ramse le be kibo be iny. I tonton Rive? Ie, le mpiara-miasa amin'ny Ramse iny Oay, fa tsika aloha variana teto fotsiny fa mipetraha aloha dia sady misakafo no miresaka ravo Papa sy maman, fa taizanareo? Na doboko any ravo mampitondra fahorianantsika loatra ka. Tsy azoko. Fa iza ry papa? Ity no heverinareo tonton tsara fanako. Iny namono ny zokonao. Maninona tsara hoe ry papa? I tonton Rive? Ravo fa izy andray Andray ry papa. Tena tsy mino an'izany Ka ananantsika porofo zany anako. Andray. Tena tsy nampoiziko. Tena tsy misy tandrony ratsy anaka. Ilay no heverinareo roa vavy tonton tsara fanano na vitan'izao. Lehilahy tsy vanina. Ka izay ry sy mianaka. Arary amin'izao ngenareo Tena tsy rariny ka. Dia tena vitan'ny tonton Rive tokoa ve ry papa? Tsy mety mino Zao tsarovo ravo matoa reny lasa mpanefefy dia misy afera maloto nataony tao anaka. Ary mino maromarina fa efa maro na ripakiny fa tsy voirova ihany ka. Andray ry papa. Izany ka. Tena tsy vanina ny ianao. Dia tsy ho hitantsika tsony izany zoky. Indrisy ry papa sy maman. Ka retsy efa nijinjana fafy ny mpanao ratsy. Ao fafako ny ranomasindry. Aroka moa izay Mafy amiko loatra izao ry maman. Jereo aloha fa misy olona zany ry Liza, mba jereo kely azafady Oji,
Aiza sy olona-to. Iza koa zany le teo. Aza hitako aza mahita raha olo-kafy na hoana ny tsy tany ambavahadiny na mpaneny sonnerie. Aza misy anie zany. Oay, arininy ty tovalopy. Izy zany ry Liza, nahoana ny tsy ampandrosoana e? Tsy misy olona zany ato ry madama. Ty zao ny tato. Inino rehetra andre ary tovalopika. Ty ramosea. To ty hoe aiza hoe Liza zafady. Iza nanome an'iny tao e? De tsy haiko mihitsy madama. Za koa aza mba gagako. Ahoana koa ty? To sary hafahafa. Rantsana enina. Papa? Fa inona no ao? Facture? Antsisika. Ino jereo? Eo e. Ohatra. Fa inona koa ny dikan'ity papa? De tena tsy haiko rehetra. Zaza mba manontany teny eto zoko. Ao e rehetra ravo. Tsy. Andre kakiko ianao o. To rantsana inona ny dikan'ity? Marina, tena tratrariva ty. Aleo andeha aingana sao dia hiasa saina indray izy mianaka ka nahirana ka mandreraka koa nangano karakara taratasy ety andrenivohitra aty ka mamila filoatra n'inona azy zareoko. Vonomena kely anefa dia tahaka ny tsy natao le izy dia vita. Raha napoziko inona andrasana vao nanomboka dia tonga dia nomeko ka ohatray le ty. Fa ahoana koa ary zany olona manapatalan' izany e. Koay maty ve? Ohatra adalako ngambiniko tsy malala zay afaty azy tena olona bondrona mihitsy aleo aloha voaka dia jerena fa tsy tena mandreraka ka. Ohatra ary fanakaizy ary to tsy misy ninonina ato e. Mba mahagaga koa zany. Save nay niatra nefa ne dia tena nifanitsy tamin'ny fiarako mihitsy izy teo e. Ohatra fa izy iny fa izy ianao. Ohatra tsy mamaly izy fa tonga dia lasa ihany ary mba ta iza raha mipoiran'iny olo iny teo e. Marina raha mba hitako akory. Tena loso ty marina. Save reny le atao hoe lolo. Matahotra fa aleo mandeha modika ny alina tsy mba namana ko. Mahagaga zany marina. Hitako zao fa dia ny fanandrifo tamin'ny fiarako nefa dia tsy voadona. Eny nisy na tsara azy ihany ka nigadra koa raha sanatria ka maty teo mihitsy. Tonga ihany alahy marina. Eo Liza, laivo le tetany reto Liza, ainginy ianao e. Eny tompoko. De tandremo tsara fa misy zavatra atahoranao vaky ao anidy fiara aloha dia eo avy. Eny tompoko. Aleo idinaingana ny fiara dia oto fa tena reraka mafy zany ka. Nivadika vetivety teo ny ariva to nandrivotra tapoka teo. Hoana koa ry zany ary inona koa raha nijoronin-draho amin'ny atsika eo ambanavarana eo e. Sa miandry avy e. Nefa ne ravo tsy mba hanana halavana toy izao mihitsy ka. Orlandro tsy izy io ka ary nijery aty izy zany ny androko mora nga maizina dia tsy tazana tsarako. Mety menja ngamba. Dia inona koa nefa nataony eo sa ela tsy narary dia mitady aretiny. Ohatra le ty inona koa ary tony potraka indray ny telefoniko marina.
marina koa raha tsy simbo zay izy. Aleo tsy ponina de oto fa tena mangatsika izany ka. Zay ohatray arina kaiza tampoka teo koa menjy. Ohatray marina de to tony teo koa le rivotra. Ohatry ny hafahafa ihany zany ka. Za ve no tena efa sarotahotra. Raha amin'izay koa rangaly tsy mba malala hoe berara ny olona mbola rebirebeny ihany. Ny ao an-dakozia tsy mbola vita kory nefa ny lozako namova vahady azy tany indray. Otry fa misy olona ngato an-dakozia ato. Andraso hoe tsokolovina amin'ny elakela-baravarana. Andrekako io tena misy olona tokoa io. Io zany le olona mpanao ny rarahako ato isan'andro. De iza nefa jere nefa tena mikarakara mafy ery ty izy. Fa masoko ve tsy mahita tsara sa to ray ihany ny tongony de ray koa ny tanany marina. Andriamanitro, fa ina re ty hita masoko ty Ohatra fodonako le varavarana de mivo. Io fa nerika izy. Andreneniko to irov. Zany raha mba nahita toro mihitsy marina. Menjy nefa ty tena mieritra takinako. Tena lasa ihany aloha ny saiko hoe inona daholo ary ny dikan'ireny zavatra vavy ireny. Tena tsy nataoko hoe mason'izy telo mianaka aloha fa tena nivara otsana ny haino nahazo an'ilay ko ireny ka. Fa de tena ny mahagaga. Za lehilahy indray tia nitao sarotahotra mialohan'izy telo mianaka ko. Ohatray marina nisofoko ve milalo talovany. To nisy nampaneny sonery teo. Minao fa eno lizy zay ka. Ary isy toloko eo angambo lizako. Aleo jereko any rangaha. Nefa dia ahoana raha olon-dratsika. Nasa natrika tsy mba hamono tena any aloha ka. Aleo rangaha ao ndraha soapoliko. Ohatra ety ary misy miantso nge zany telefoniko zany. Mino fa le olona ao ambavady eo zany ka. Aleo andeho jereko ihany fa atao olona mahafantatra azy zany mato mampaneny sonery lava ao mangatsika koa miady everiny ety zany. Ary misy nandrehitra ny jio any an-dakozia zany. Inona sady koa ary natao milizy zao andrasoko hoe jereko eny aloha ka. Ohatra ary to tsy misy olona koa reny ato ary efa ato ihany aloha fa leo aloha hijery ranona pango fa tena mangetaheta zany. Ohatra iza koa no nanapika jiro teo aza mba manao sangaratsy misy ho fotsiny raha enjana fa aza metaladala Andriamanitro, fa izy zany fa izy zany maratroka ianao liza aza misangisangy Ohatra marina. Ohatra ary inona iny misy aloka mivezivezy erany trano iny matahotra fa izy iny izy ianao iza hoa. Ohatra tonjanona atao mijajirika fotsiny izy. Aza hitako to manatona nge izy zany tsy afa mihetsika koa. Aza manatona ianao tsy hoa.
Ahoana no atao amin'izany ry maman Tena mampivarahontsana ange eto resaka ty mba marina raha tamana ato tsony. Aza morakivy indri aloha fa na ratsy ny tonga atao trantsika ka tsy maintsy miady sika de amin'ny fomba ahoana rery madama fa lasa fanahy ratsy ve zany ho arovy? Fa tsy rova ny lasa fanahy ratsy fa nampiasain'ny satana ny endriny sy ny fombafomba ny ampitahorana antsika tsy matahotra an'izany anefitsika. Maman tena matahotra jereo nge papa raha mba ahita teny tsony raha mba fantatrareo mianaka marina mantsy ny zavatra nazo alina tena tsy mampino nefa nisy hitako tsy tsapaka izao ny zava-nisy nefa teo mpandrina no ny fony no ny maraina ny andro. Tsy tokony atahorana izany ravo zao no ndeha ataontsika manoko izao hoe ahoana ary madama Liza ianao mizaha mahandro sakafo aloloha amin'ny hariva. Eny tompoko. Aza atao mihoatra ny amin'ny enina sasany fijanonanao an-dakozia ao. Avy eo rehefa avy ny sakafotsika de mitetendreo hevitra rehetra reo androka ny fanahy ratsy. Hevitra mety tokoa izay maman zay. Zaho tsy mba tamananto tsony raha mbola mitoy izao tena mba marina. Aza kely finoana toy izany ny anaka raha manam-pinoana toy ny voatsinampo sika ho ny topo dia abaiko ny voaroy azy iongotra amin'ny fakany ary aniry eny amin'ny ranomasina. Marina de marina mihitsy izany teny madama izany. Za aloha vonona tsara izany ry Liza. Sahatra ihany lahy ny resaka rantsana eny anarana fahafa sanseho tsony le olona sampona. Efa natahotra mafy hoe tsy maintsy ody any tanàna zaniko. Tsy mba tamana tato kosa aloha raha mbola nitoyiny tsy hamono tena. Fa na ratsy naka ny endriko rova tsy mba nino raha tsy nahita. Mba manam-pinoana koa aloha madama raha tsy izany ve moa tsimbinin'Andriamanitra amin'reto arena tampotampoka reto. Fantatr'Andriamanitra ny namoizana ihany rova dia izao ny tahiny izao ry zareo. Tsy mitsahatra miroborobo ny fivelomana. Vao amam-bolana izay dia efa nilaza nangina orinasa sahady. Izany eo ihany fa irarahako dia tsy misy mpanao tsony. Raha mbola teo zao iny fanampanampy iny dia tsy rerako ohatran'izao. Atala kosa atika. Atalatala kely izany fotsiny. Vita reto ny sasalovia fa aleo aloha andeha tsena amin'isika atoandro ihany ny andro. Isany toerana fa tao mitsingevangevana fotsiny tena manidina. Jereo fa reny ambaniko reny daholo ny tanàna sy ny zava-maniry rehetra. Mandeha mafy izany masina. Jereo fa efa ala be sahatra eo ambaniko reo. Neny to tsy afaka tsony. Injera mba marina moa. Tsy nanina kosa. Mahagaga. Aiza ry misy aty. Anaty ala tsy mba misy nizaniza akory. Ai kosa mba misy olona ihany ko. Sady tamanatona izany. Andriamanitro. Tena izy. Fa rova. Tena ndriva io. Andray ake.
Rova, fa iza nanao andrito izaho? Mahontsy ireny mijery azo maso. Tapaka ny latongony sy ny latanany. Rova, iza ho any nanao andrio ohatr'izao? Rova, fa manindriny tsy miteny. Ilozandry mitomany fotsiny. Fa hoentin-drimaka iza? Tsy mamaly izy fa niantso hanaraka azy fotsiny. Ndry tia paosy no manindra amin'ilay tongotr'ilany. Tsy mba rariny kosoranga. Rova, aza mandeha mafy mokia. Hoay zarizay. Hoay. Fa tsy aty ve le toerana naleanay? Fanakaiza tampoka teo Rova. Rova, fa izy ndry teo e. Rova! Rafo mifoaza fa efa maraina ny andro e. Maman, aiza izy teo? Roa taona izay ny lasa. Tsy tapopoka ny zanako. Rova malalako. Nahoana reray ny vola sy arena no nasorinao ny zanakay? Nahoana tsy izy mihitsy no naverinao e? Tonga mpanana maty izay kehitriny. Nahatsangana orinasa lehibe sady nefa tao anatin'ny roa taona monja. Fa ny mahagaga koa dia tia anarana nataony bary hoe rantsana enina no mahafahafamiko. Azo lazaina aloha fa ny tera-boka-tsoa ihany hono ny fahalasana n'iny resaka rantsana enina iny. Hoy bary fa aleo atao anaran'ny orinasa antsika. Hafa kely e. Maman, tovariana be maman e. Ndry koa re tsy dia manairaka. Misy landrianga? Ie, tena misy. Niandry amin'ny maman tao an'efitra fa tsy tonga tao foana maman dia tadiaviko taty. Ay. Fa inona aloha natao maman eto an-jaridaina eto e? Ay, makarivotrivotra retsy. Reraka loatra ny saiko e. Izany? Dia mbola tsy azo iresana izany? Le fasony resaka fa mihaino ahy e. Tsy izany ary maman fa misy zavatra mampiasa ny saiko izay. Ny amin'inona e? Momba ny fianarana? Tsy izany mihitsy ka. Fa inona ary? Nanofy androva indray aho. Efa ho 3 andro izay. Ay ve nofy. Tsy misy dika izany retsy noveriko fa inona? Enao aloha zahay e. Miasa nge ny saiko ro maman e. Indray ary? Mitovy tsy misy valaka daholo ange le nofy intelo e. Amin'izay koa dia mbola le nofiko tamin'ny 2 taona lasa iny ihany ny verina. Tena tsy tantoko no mieritreritra ny fijalian-drova ary maman a. Fa ahoana kia? Mijaly ahoana? Tsy mitsahatra mitomany izy. Dia ny latongony sy ny latanany samy tapaka daholo. Mahatsiravina ry ravo Variana tamin'ny film horaire indray ngamba ianao io dia nalaina nofy Avy alao any izany fa maharikoriko ka. Izy maman dia nahoana ary ihany tarihany makany amin'ilay toerana nahavery azy iny foana. Tena ontsy ange ny foko ry maman nahita azy. Miezaka manontany azy foana fa tsy valiany mihitsy. Io indray ianao ry ravo Avy alao lasa momba ny lasaka. Efa niala nenina taminy sika. Dia reny efa tratra reny namono azy ka inona indray tsy milamina ny saiko ry maman Tena misy tian-drova atongavanao matoa izy miseho amiko matetika. Mila mivavaka mafy ianao ry ravo Mitady andairany fanahy ratsy indray. Fa fanahy ratsy ny maman ahoana koa ny zokiko.
Tsy ny zokonao ny fanaharazy fa endriky ny zokonao ny indra amin'ny sataminy tetikadiny daholo zany. Aleko manginy e. Sako ve arezidoky anao eto. Tsy maintsy hitako aty ny marina. Rehefa tsisy ino ahy ihany ny ao an-trano dia aleoko za mihitsy manolo tena katy. Sofa tsy nisy nahalala so diako zao. Nefa za hitako ka ampanina amin'ity lalany tia. Sady papako laza ho an'ny maheva tanàna iny dia za hitako ka hitany aty. Engany empatia zany. Tapakevitra hitady ny marina momba Ndry Asova. Mba ho faraditiko amindry. Mahatondry ny tsy eo natetika dia misy antony aho. Tsy efa akaiko moa ilay toerana. 20 minitra miala eo mahitsy tamin'ny tanàna raha mandeha 20 kilometatra isan'ora. Izany hoe 10 izay ny lasa. 10 eo zany sisa. Mba hasako ndry rafy mandeha mafy amin'izao lalana izao. Oay, misy omby manapa-dalana. Saiko ratsy iny a. Sofa nahay ny alina ndry rafo. Ary aleo andeha milamina amin'izay. Ohatry ny efa nioarako teo ndry ilay sampanany. Aleo tsy manaraka an'iny fa avy aty avaratra no mitsofoka e. Ampidirina any anaty ala ny fiara dia mandeha tongotra. Eto kosa angambaka. Izay ihany izy zany. Aza hitako ka ofera ty koa. Aleo andeha moramora amin'izay fa reraka. Maty aneny a. Fotoana ny tongotro. Ohatry. Ary inona ty? Ito potika solomaso. Oay, tena solomasony rofy ty. Tadidiko tsara. Violeto izao mihitsy ny tangozany. Efa manomboka misy rirana izy zany fa aleo hitsangana dia toisana ny lalana. Tsy maintsy hitako ny marina an'io vao mody a. Oay, andraso aloha. Misy setroka miakatry ny tazako iny. Avy ao ambany andrefanao. Zany hoe misy trano zany. Tsy miraraha fa natonako ao io. Lazao. Efa akaiky fa kely sisa. Kely sisa kiravo. Efa akaiky a. Raha ny faminaniko an'ilay setroka teo. Andraso toliana avy eto ambony eto amin'izay. Tongona raito ny fasana zao io anaty kriatio. Dia tsy misy akoatra azy eo. Dia viaisa zany ilay setroka teo. Aleo midineny. Sy lalany any lalany. Midina moramora ndre rafo. Sao dia aratra amin'reto krihatra feno tsilotsilo reto. Ohatry. Inona zany? Andriamanitro. Sa hitako ka biby. Izay avy tena ho faty aty.
iro miafina. Olaiko izay falaza manao fitafy hafahafa daholo ry zareo. Lasa ao amin'ny tongony io zany reny. Aleo rangaharana. Tonga tabotiny a. Trano ve ty safasany? Raha trano nefa dia aisa ny varavarana. Dia taiza ny tsofoandreny olona ireny. Tsy mba hisy varavarana ty marina. Mba hafa koa ka tsy vita nefa tsy misy rindrina fa mbola tsy hita 11 tsy hita 12 ko ty ny varavarany. Andraso hoe savaina ny manodidina. Eo aloha. Andray, misy zava-maneno zany. Sody mba hoteliko zary ty. Izay fanojanona. Andraso hoe nono izay toyany. Agny anareo zanahary jiaby e. Agny anareo. Indrindra moa anao rantsa egny. Anao aloha rano pitahigny e. Andriamanitro, fa to feo an'ny papa. Tsy lalo talovana fa tena izy zany. Inona ary no ataony aty? Andraso inona ihany hoe? Dadilahy e. Za eky efa nagnano raha jiaby zay raha nampanovinao taminakahy e. Ke zao dadilahy, nandesiko amin'izao firaraza ity nampiako ladoany. No fadiko ireo raha marobe no volagninao fadiako i raha jiaby io. No rahako tantely ndraiky molo masoandro ny rantsan-tsota ao amin'ny ladoany. Zay dadilahy. Ke zao, za mipoly aminao eto ravoravo foanakahy e. Ary be vata ty nanomezanao anakahy ty ke orinasa, fiara, raha jiaby io dadilahy ke misotra anao e. Fe mivolagna ozy, mivolagna anao dadilahy e. Eno nga tianao mbola ataoko aminao, mivolagna anao dadilahy e. Andriamanitro, tena tsy nampoiziko. Papa, zany ve mba milaza fa ho an'ny maheva tanàna? Ay, dia ilozany manompo sampy aty anaty ala ty. Andeha hody amin'izay mino hafa zao ny tiandrova ho fantatro. Savaiko ny efitrano ireny dia ariko daholo izay hody ratsy hitako aho. Tena tsy tiako zany. Eny mama, aleko any amin'ny lakile any efitrano. Hodoko eo ihany papa. Ody, fa inona ny mamaky anao toy io e? Tsy zany fa misy zavatra diniko ry mama akan'izay fotsiny aho dia handeha indray. Fa tsy vo zao ve ianao ny tonga dia ho aiza sahady? Neny mama koa. Any aminao veloha ny lakile ny efitrano na resy papa e. Ataondry inona e? Ka ao ngely le zavatra ilaiko ry mama e. Adinao ny portableko. Le nampidiran'ny papa logiciel ao maly iny nefa ilaiko maika. Dry koa resy dia efa matiarika ka. Tsy mba mifantoka amin'ny zavatra atao. Ty ankana sao dia tara eo e. Misaotra mama. Raha tsy noho izay portable miantoko amin'ny fianarandry izay dia tsy mba nomeko mihitsy ny lakile iny. Fa maninona kosa? Efa nataon'ny papa andry 14 mihitsy amin'iny misy zavany saripady onony eo. Ay ve. Lasa vetivety ary mama mety le zavatra izay nolazainy mama izay. Aingandry rafy sao dia ho tratra amin'ny papa ety ihany. Eto ny efitranony. Zay dia aiza ho aiza amin'izao. Aiza moa zany misy an'le zoro firarazana. Marina raha mba fantatro. Raha zavatra iverin'ny papa fa misy asiny zany, tsy maintsy apakany avaratra ny toerany. Nefa dia tsy misy afa-tsy ty sarin'ny Jesoa tingy ato amin'ny zorotrano avaratra tsy naneto e.
dia hoe ingaina. Inona ty? To zavatra miendrika vata kely misisika amin'ny rindrina. Mino aho fa ty le zavatra. Dia ahoana? Ho sokafana ve? Ka raha sanatria ka biby no aho. Zay andrangady ihany sokafako ty. Ohatra, to mihidy lakile azako. Andraso vetivety. Mino aho fa amareto ny zanak'io lakile io. Andraso. Asisy andramandreto lakile reto. Iny kosa fa tonga dia nivoaka. Ary aleo sokafana amin'izay. Neny! Ravo fa misy inona? Neny! Neny! Jereo ngeny ao anatin'io vato io e. Fa inona no ato? Jereo! Andriamanitro, to ila tongotra sy ila tanan'olona. Aniza ireo Ravo? Tena tsy naposiko kiny zavatra ny Ravo. Tena mariny. Tsy vanina le bary. Aza-mpamino izay lazaiko ihany e. Efa niteny amin'ny maman aho fa matoa rova ny seho matetika dia misy dikany. Ty izy hitako mijaly fadiran'ovany ity ka nitapahan'olo tsy matahototo ny tongony sy ny tanany. Dia zanaka nateraka ve kity sahany? Andray. Amin'izay indray dia tsy vitany hoe nitapahana fotsiny fa mbola nampiana tamin'ilay ilany indray mba hanome enina nisany. Tena tsy rariny loatra ary maman. Na izany izy aky mandehana mora ihany Ravo. Mafy loatra ange izany fandehandry izany. Marine. Tsy hoe ela dia ho tongotsika ka. Tao moramora ihany ka. Mino fa efa tsy misy olona tsony ao amin'ny orinasa rantsana enina. Nantakaliny papa ny zokiko vavy. Ho foan'androany ny fisiany izany. Tokoa tsy fantatry ny mpiasa rehetra tokoa moa izany aky hoe hodorany io orinasa io. Tsara ny tsy halalany an'izany ry maman a. Ay. Manjary samy haka izay zakany amin'ireo vitin-drandra vaviko ka tsy tiako. Tena enjana aky ny vokatry ny fitiavan-karena. Mahatonga ny olona hanao tao foana. Raha mba fantatry ilay bary mantsy izao no miandry azy a. Izy izay milamindaminy ery. Aleo surprise ho azy ry maman a. Tsara mihitsy tsy nampahalalantsika azy ny zava-misy na dia kely aza. Lehilahy tsy vanona. Zao akika ny olona tsy manatsiny ny gadragadra foana noho ny adalala. Tongotsika ry maman. Io efa tasana manangasangy io ny takalon-dra vaviko. Ravo a. Inona ary ty e? Atanjao ny saina e. Ajanony tsara mihitsy aloha ny fiaraka. Tsy raro loatra ry maman. Dia ahoana izany no atao ry maman? Mitony tsara mihitsy aloha ny dry e. Oui, commissaire. Ie. Efa tonga ty amin'ilay orinasa zay ka. Eny tompoko. Ay, eny ary tompoko. Ahoana ondry maman? Efa andalana ondry zareo fa tsy ho amin'izay ny ianao e. Aleo maman miantso azy ka. Tsy vitako ny miresaka amin'iny amin'izao atezerako izao. Eny ary. Sao dia nimba zavatra tokoa fa aleo etsoko azy. Fa ahoana? Misy inona ry menja? Mitonia aloha ianao e. Misy mpiasa mitady hanodikodim-bola ato fa tonga avy aty mihitsy ianao e. Tsy voalamiko. Misy mpiasa hita ao mba marina mafy moa. Tapaho amin'izay fa ho avy an'izao dia izao ahy e.
miomandry fa raha vao hita lavitra ny fiarany dia omena toromarika zalahy rapoka ny ratsana enina. Ay. Miala aminy ianao ry mama. Inona no mbola andrasandry ohatra very orinasako marina ny orinasako ny orinasako re olona very fa tao jerijerenareo fotsiny ary olona mitony alohanao bary zahay nanome baiko tamin'ny fanapohana ny orinasanao teo menja maninona tsara hoe kinny anty maty zany efa nambarako anao zany. Nahoana ny fananako ny tenisany ka teo faty daholo zany tandremo kely ry papa tsy rova kory zay ka ataonao an'izany. Mangina maty aneny tia toetranao ry bary lehilahy tsy vanina tsy mataotody maninona anao ry zanako be fa malinona ry aminy ty be fa malinona loatra sahanao tokoa ry papa. tsy mila raha zany ahy efa ny finoanao ny zokiko dia mbola ho finoanao koa tsy vanina ianao tsy mendrika ny atao hoe ray tsy vanina rava fa ahoana mitonyeronareo dia aza vao tsara fa tsy misy azoko tonotonianao inona tonotony tonotony aza vao sy tantarao azy tsara ry ravo sokafo tsara ny taitsofinao papa nataonao iny rova rava tsy nanao ninina azy ka tsy nanao inina azy papa rava mbola nafina ihany ianao nahoana ny tongony sy ny tanany ny tapahanao rava tsy vitan'izay fa dia mbola niterenao enina koa ny rantsany olombelona ianao sa biby fa alio fa maty koa tenao rava ny zanako fa ahoana nalalanao an'izany misy hoafina zay tsy seho zany rangaty fa alio biby ianao sa olona re amiko olona dia mamono zanaka olona mpamono zanaka zany mihitsy ny biby aza mbola manam-pitiavana no ianao ry papa amin'izay indray dia olona tsy manatsiny nikadragadra foana no ny adalanao rava hevitra tsy ho tratry ny anka matsy ianao rava ny zanako fa ahoana ka nalalana izany mangina anao mafy amiko loatra naminonao ny zokiko mifona re anako tsy vanina rava mifona zanako mifona rery menja mangizy ianao fa maty raviny sa ho terena hoenina koa ny rasanao asa dia manao sangyratsy renareo mianaka raha ny atezerako napariko dia asaiko leranao reny tongotra sy tananjanako rehefa barindoza mifona rery menja mifona ravo zanako tsy anao tsongo lela-paladia re nizay ary komisera fa atao veloma farany laveniny ratana enina miandry anao ny valiny asanao komisera hoe komisera komisera raha tsy sana enina komisera tantara mampanenina ibary bebe marenina komisera nopetahana ny senina teo voateranenina komisera nopetahana ny senina nipotra lena fenina le raha tsy sana enina ohatray marina bonbon sakay renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ratsana enina nosoratany Vahatrana Saina, novelominy Rakoto Vantso, ony Mianjanirina, ny Ravo ary Oly. Nandray feo sy nanatotosa tovy razana mamonjy sy olosoa.